Techniquement zany satria de ny zone économique exclusive raha tena ho hazavaina zany de faritra anankiray de ho faritra ny lalàna ny droit de la mer hoe ana firenena anankiray le izy de misy ny antsoina hoe ligne de base zany entiny manomboka de anatin'ny ligne de base zany ny antsoina hoe 200 miles zany fitenena anazy amin'ny teny anglais 200 000 marins fa raha kilomètre zany misika gasy moa zany aloha hazavaina hoe 370,4 kilomètre miala an'le firenena anankiray ny zone économique exclusive de firy question fotsiny apetraka simple question hoe firy kilomètre miala Madagascar ny ilay parsi techniquement zany suivant ny droit de la mer de any Madagascar io manarakaraka an'izay ny convention de Montego Bay tamin'ny 1982 tany Jamaïque nanaovana an'izany de mametraka mazava tsara zany droit de la mer zany any mametraka ny zone économique exclusive de averiko amin'ny président Macron zany zao hafatra zao efa tapitra tamin'ny résolution 15-14 ny colonisation de misy ny résolution 15-41 zay mametraka ny antsoina hoe autodétermination principe de l'autodétermination na pays anankiray zany hoe ny pays anankiray misafidy ny hampiasan'ny harenany misafidy zay hitondrany ny fireneny sy zazakely tsony Madagascar dikan'izay zany tapitra ny fanjanahantany tsy misy tsony amin'ny alalan'iny no amerenan'ireo firenena mpanjanaka amin'ny tamin'ny firenenany mizanahy ny harenany rehetra misy ve zany sa tsy nisy de anjaran'ny Macron zany mieritreritra an'izay firy ny distance ny France sy Madagascar zany question zany zany tokony apetraka amin'ny Macron 8500 kilomètres de ny distance ny Zeparsa sy ny Madagascar firy satria ny distance ny France sy Madagascar sy reo Zeparsa reo de 8500 kilomètres ny any Madagascar nefa anatin'le 370,4 kilomètres io Zeparsa anatin'ny zone économique spéciale dikan'izay de zao miatsotra ndao ampiasika président Andry Rajoelina sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement zay fa nanao déclaration hoe atsika ionosio fa aza mijery hoe rival politique izy na mpifanandrina raha politika fa ny malagasy ny tokony ho jerentsika satria lazaina amin'ny fomba ofisialy araka ny résolution 15-14 ny Nations Unies fa foana ny fanjanahana de averina amin'ny tompony ny fananany averina amin'ny malagasy ny Zeparsa de ny azy zany technique tiako atao de tsotra si possible anaovana ny référendum fa miantso anao monsieur le président enao ny président de Madagascar ndao sika hanao pétition par région en 23 régions de mahanangona signature fa sur le plan international zany zay reto moa mandala an'izay droit international zay raha vao mahazo ray tapitrisa fotsiny sonia de afaka hampiasana eraky ny zao tontolo zao zay raisin'ny Nations Unies zany raisin'ny Union africaine zany raisin'ny SADC zany sonia zany hoe io ny malagasy fa nahavita signature